Izay ny amin'ny vovony fa manatanteraka iraka ny Vietnam ankehitriny ny ministra ny fiadinan'ny Republika misaina ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Rivo Rakotovao. Io maraina io dia niaona tamin'ny folo Vietnamiana Andriamatoa Tran Dai Quang ny tenany ny resahana indrindra ny fiaramiasa ny firenena rotonto. Ny lafin'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny fanamafisana ny fampianarana ara-teknika ary ny fanamafisana ny fiaramiasa ara-toekarena no nibana tamin'izany fiaonana izany. Tatra izay vaovao izay indrindra ny namana Marco Antoine. Avy izy tsy letsika koa avy aty zay zany no miovy zay le hoe mijery aty zava-misy tsika dia makany izy miverina any zany reo teknisiantsika dia encadreny apiny rehefa tonga any toerana dia lasa amin'izay izy rehefa aveo fa tsy hoe janany amintsika izy zay le hoe miankina amintsika le politika fa tsy hoe ny politika aty batatsika mijery zay lazain'ny filohan'ny Vietnam teo hoe mijery an'izay zavatra naomby tatytsika mianatra aty ny teknisiantsika dia miaraka miverina a Madagasikara zany ahafahana mampiatra an'izay vary moa zany dia fantohana amin'ny voalohany ary efa vonontsika ny amin'ny faritra maro samihafa ampiasa an'izany traikefa zany manafakaiky amin'izany koa ny fahaiza-manao antsika fa tsy hoe hoforonina indray akory ny zavatra rehetrarehetra fa fantatra nefa fa misy zavatra vita tsara lavitra kokoa ny antsika aty dia zay ny fandahantsika izay.